projet dia hoe antso fanairana ny amin'ny hoe ahoana ny zonona manana fahasembanana sy ny sahirana fivezivezena amin'ny fampiasana ireny taxi be ireny. Izay ny tanjona napetraka ny projet vita zany izay antso fanairana izay. Fa eo amin'ny hoe ahoana ny fomba mbola anetanana foana antsika olon-tsotra ohatra ireny mbola mila ezaka satria ireny fiovana toetra mampanao tsy vita androany sy rapito zany izay fa ao anatin'ny lavitrezaka. Ny mbola tokony atao ihany koa dia ny fampahafantarana an'ireo tokony hampiasa azy izany hoe ny recevera sy ny chauffeur ary ny olona manana fahasembanana an'ilay atao hoe nisy asa travaux pilote natao zany dia misy fomba fampiasana an'ireny travaux pilote ireny izay mbola tokony anaovana fanentanana an'ireo mbola resako teo an'ireo. Izay ngamba ny azo lazaina fa ny asa rehetra izay tokony natao tao anatin'ny projet zany dia vita daholo nampatsiahivina saina nampatsiarovana azy ny andraikitra ireo manam-pahefana sy tokony andraikitra isan-karazana vita izay. Tetikasa aloha zany dia miankina ihany amin'ny apena manifestation d'intérêt izay ho ataony ireo izay tokony ianao izay. Fa na izany na tsy izany ity tetikasa ity dia tsy azo ajanona eny an-tenantena mihoatra izao hoe vita iny zany antso fanairana dia samy any ariana indray manaitra indray afaka 5 taona indray manaitra fa tsy maintsy tohizana ilay izy. Dia izahay eo amin'ny ONG Lalana zany mbola anoy an'izay miaraka amin'ny fikambanam-be ny olona manana fahasembanana. Roa taona zany ny projet LAMINA nanomboka tamin'ny febroary 2024 ary ny farana ny janoary 2024.